Vata volafotsy nosoratany voangiririna Francia. ho velominy vantsosy Anjarliva Miaraka amin'ny Arliva, Le Mec, tahinana antenaina Tsila, ary Rija. Roland Ramanatsoa no nandraisy feo, Anjarliva no nanantotosa. Na Kaiserland fampitadiavan'ny tadajonona sy mamaravo any. Aizako efa mivalo alina ve zao niaran'ny rava teo ihany de tsy hita tsena le. Zahay rehetra nanontaniana koa ny laza tsy nahita azy daholo. Aleo mihitsy anampiakanjo aloha sy antso namana de tohizana ny fikarohana ka. Lalan'izay tena mbola tsy hita landy. Kivy be reo ray aman-dreniko. Lasa nidina ny Tsahamasina ny ambanivohitra rareo sao any hoy izy. Any raso, iny fa tonga le inspecteur Gabriel nasaininy tao amin'ny akaiona anontaniana. Mandroso tompoko. Manao anina tompoko. Salama tsara, mazoto toerana. Misaotra indrindra tompoko. Ka inona ny azoko anampinanao ry tovolahy? Very tompoko ny anabaviko hatramin'ny ravana io omaly. Vao omaly? Mbola tsy azo lazaina very anie zany e. Fa firy taona izy? 7 taona tompoko. 7 taona. Azoko an-tsainy le fiketronao inspecteur Gabriel. Azoko antoka nefa fa tsy nanaraka lehilahy na hoe nananamana ka tsy niry izy. Ao anatin'ny taona ty andrany zany. Ary tsy afaka ny tompo-teny fantatra ianao hoe hainao par cœur ny anabavinao. Tsy midika akory zany fa hijanona tsy anao fikarohana zay a. Mba omeo anao hoe azafady momba anao pikaroka sy le karohana. Ny karapanondro. Ity ary tompoko. Voaray. Tsisy itovizana mihitsy nareo mianadana de ny anarana azy. Eny tompoko. Zazanatsangany Rasoalandy fony izy 7 taona hoy izy ireo ray aman-dreniko. Laha tokana ka mba naniry zazavavy izy ireo tamin'izany. Tsy afaka niteraka tsony afa-tsy zah ihany mantsy izy mivady noho ny antony ara-pahasalamana. Misy roa mpihavanana zany. Tsisy ifandraisany mihitsy raha ny fanazavan'ireo ray aman-dreniko ka. Ay, fa mba aza vao bebe kokoa amiko ary hoe ny fankahitanareo farany. Toy izao inspecteur Gabriel. Mino anao a? Eny ary, mahazo mandeha nareo fa anao ny asanay zay. Eny ary tompoko. Tompo, inona indray ray nentiny Monsieur Roger amiko niny e. Marina tsy olona iny. Tena nidiran-doza mihitsy any asa tato amin'ireto fianakaviana hafahafa be reto ka. Reo fa nierikerika izy sy ireo namany telo lahy. Sao dia misy mahita. Ary nitsofoka any ambanin'le gorodona secret any ambany any indray. Inona ary no ao e? Aiza naprimandreo ray aman-dreninao an'le vata volafotsy?
Tsy teny sy tsy laza marina zany a. Ao zalahy fialao any a. Tsy teny a. Avy alao io mandra-pilaza marina. Tsy misy azano sady tsy fatany kony zany. Nefa ry zalahy reto tena azo information tsara makasika an'le vata. Aleo aloha lammakely any fatozana ny afiarafaka. Aleo iale tongena. Vata vola fotsiny nandray ary zany efa mpitatiavana zany. Tena aloha sy tia marina ka. Tena loza. Navoaka ny Monsieur Roger tao anaty lakavy le tovavy dia nidiny amatrano tsy mahazo mivoaka mahita masoandro. Eny fa na dia etsy atokotany etsy aza. Madame Rose. Eny tompoko. Karakaro tsara landia. Eny tompoko. Dia omeo an'izay ilainy. Dia tany reo tsy mahazo mivoaka eto izy a. Tsy afaka ho aiza koa moa efa misy olona avelany ao e. Eny Monsieur Roger a. Arono a. Ahoana izay tompoko? Efa natokanao sy nalainao daholo ve ireo zavatra rehetra tsy ampiasaina intsony? Tamin'ny fotoana nitenenanao dia efa nataoko daholo ka. Ateriko any amin'ny centre mamiratra soa mantsy. Ay. Loza fa be voka ao ny landy. Ahoana ozy le rangahy iny raha mandre an'izany. Mbola tanora izy. 4 taona eo raha be indrindra. Manao ianao inspecteur Gabriel? Miara-banao, salama tsara. Efa nainona vaovao ve momba ny landy? Hatreto aloha mbola maro be ny version e. Fa ny farany dia nitsofoka fiara tsy mataho-dalana amin'ny loko mainty izy. Dia eo ampikaroa anazy mihitsy izay zao. Manahoana nefa ny ray aman-drenao? Ory dia ory izy ireo ao ka. So dia be voka ahoana e? Zaniko. Ataovy toy ny tsy misy zany a. Mbola tanora ka tsy manam-potoana iariana zazakely a. Madame Rose a. Eny tompoko. Zao noho izy. Tsy hoe atao volana vitsivitsy a. Fa hanangana orinasa any amin'ilay tany vaovao azoko za sy ny ekipako. Ka noho izany a. Enao ny lehibe eto. Eny tompoko. Karakarao landy. Aza matahotra ianao. Tany reny ny fihetsika maherina tsy kombakomba ratsy fa eo foana ireo mpiambina tanàna. Eny tompoko. Aza matahotra re ianao e. So ihany Monsieur Roger fa tavelany. Hitako tamin'ny televizion fa lasany daholo ny akamaroan'ny tanin'olona. Ary ananany taratasy mazava avokoa. Saingy tamin'ny fomba feno kolikoly. Reraka. Teraka lahy-kely landy. Fito volana izy zao. Ampanateriny any amin'ny centre mamiratra soa zazakely. Centre d'Orville natrana sy azo lazaina ho tsara indrindra. Ny fomba ivoahako eto zao tantarako. Vatakely midika d'anaty iny nampanarahany azy. Ireo fa variana ny mpiambina. Andeha.
Vita ny adidiko. Voatitra somatsara ny zazakely fa ny fomba manaraka mba tsy ahafantaran'i Monsieur Roger hoe bevoka ka teraka tato landy. Izay izao no dingana manaraka. Monsieur Roger, mba afaka miresaka kely aminao ve za azafady? Hoe ahoana izay Madame Rose? Tsy hoe tsy salama akory landy fa bevoka. Matahotra mafy anao izy ka niangaviako re mba avelao izy hiainan-kalalahana anao fizahana sy mba hivoaketo fa ilainy izany. Sady ianao koa ve tsy mba hanantarana ke iza no andovan'ny tanàna benao sy ny orinasa atsanganao eto sy eroa? Azo eritreretina ny teninao. Saingy tsy mivoaka mandingana ny tokonan'io izy fa nampitsabo maketo misy fantatro any. De mila fanampianao. Eny ary. Tsy fantatra ny nefa rano landina maty na velona. Za aza nanambady mba hampiononako ireo ray aman-dreniko saingy indrisy fa maty teo am-piterahana ny kasaina zanakay le vadiko. Mba hoe hiteraka maro kanjo hafa loatra ty anjaranay. I mama no mikely aina mitaiza azy. Zaho moa tsy maintsy miasako. Faly Madame Rose na zanaka vavy. Zany. Faliana ny anarany ary kiniko aminao ny momba azy. Matoky ianao Monsieur Roger. Inona re zany vazavaza ato zany? Iza ny teny anao hoe manandrakan-drama mivoaka ny trano? Andriamanitro, olona vao avy niteraka vao iray volana ve dia atao azao? Ino ty ataonao Madame Rose? Tsy mandondona akory. Miangavy anao re ahy. Oka izay ninona antony? Mivoay anao fa tsy sidiranao ny amin'izany. Andray? Ino manaraka? Monsieur Roger, jereo fa voadona mafy nge landy ka tsy mahetsika tsony. Mandehany anao mivoaka e. Ary eto any ny zazakely. Tena tsy miaina tsony ty. Aleo aloha aretina midina. Zay, ao ianao, tsisy ahita mandrakizay. Monsieur Roger, nanahoana izy tao? Aza be fanontaniana foana ianao e. Efa nentin'ny zalahany fa arako avy aty aoriana. Manomboka izao dia tazao tsara hafaliana. Raha tsy vitanareo rery dia aka-panampiray hanampianao ato. Mety Monsieur Roger dia aterina maraina dia alaina riva fa tsy vitako eto Zay mety atao. Zay aloha fanaraka an'ireny Eny ary. Marina ve zany? Ohatrany tsy nahatsikaritra azy nidina akory Iny Monsieur Roger sy ireo mpiara-miasa aminy. Efatr'andro aty aoriana vao niverina. Andray, sady tomtomamy be. Fa misy inona Monsieur Roger? Aizy landy. Maty izy. Simba be ny razana kavo dia nalevina teny am-pasambahiny. Landy sao?
roapolo taona sahady izay no lasa. Mbola mihevitra nitatrany arenako aho. Monsieur Roger tonga soa ato amin'ny centre indray. Metoratoraka sy mamihana mafy any Brownie ery, Monsieur Roger. Monsieur Roger, Rofiny ianao ny akana amin'izay. Tsy ho ela tsony e, amin'ny fiverenako manaraka eto. Zany, tena faly be aho zany. Verana aingana efa te hiala ato amin'ny centre mamiratra songa izahay e. Andraso resaka kely amin'ny sera direktrisy aloha e. Ilanga tsy mazoto raha resahako aminy. Dia araka hiala eto tsika. Tsy le Sir Brown. Aleo fitaiko mihitsy aloha ny fianarako fa miala eto ah. Zany? Tsy mila mpanoana ampy hatateraka ny fanampiany sera direktrisy. Vita ny eto fa andao indray findresy amin'ny ritany manaraka ry ary. Aoriana sotenasako amin'ny herinandro dia fanao stazy aho. Satria efa nanaiky le olona. Aleo aloha sokafany ty vatavika kely tany monsieur direktrisy ty. Tsy mbola nikasihany mihitsony. Laza izy fa nisy vola be tamin'ny valopina teran'izany ramatoa zany tamin'izaho vao 2 volana monja. Ary tsy nahita nilaza ny anaran'le olona nanatitra azy izy fa hoe mijanona ho tsy ambaratelo zany. Efa imbetsaka ihany aho nanontany tena momba an'ireo ray aman-dreniko hoe fa tena ahoana loatra ny nariana. I Brown namaly mba hoe 4 mepatory an-dalana ary narary saika matany tazo mahery naterina taty. Ary fianakaviany 4 ripaky ny aretina daholy. Ary zaho kosa mba ahoana? Sarina vehivavy tsara tarehy mitrotro zaza mena vava. Andraso fa misy soratra ato ambadika. Neny ny aiko. Zany ty. Ary misy taratasy koa ty manaraka azy ty. Rojo volafotsy misy hoe L. Aleo iambozonana aloha vao mamaky an'ity taratasy ty ah. Ny aiko ataovy izay mahatafita olon-kena sy olom-banona. Tsy vidiny hoanina nanatitra anao taty. Aza mitady an'izay ray aman-dreninao fa tsy mahasoa anao akory zany. Ary mety efa tsy ho hitanao intsony amin'izany fotoana izany fa efa any ambany rangolahy. Veloma zanako tiako. Ny aiko. Neny landy. Fa maninona? Tsy maintsy fantariko ny antony. Misy tovolahy iara-iasaka amiko eto. Ay. Raisy tsara izy. Eny tompoko. Ny raiky-po tamiko izy isaky ny mamangeny amin'ny centre mamiratra soeny aho. Ay. Eny ndray Monsieur Roger. Vehivavy lehibe sahady ty hafaliana. 20 taona lasa sahady zay. Leraka alahany zay. Asa raha mba nanahoana. Amam-bolana kely ny mba elan'izy ireo. Tsy nandalo tany tsony mihitsy aho.
Vita ve zao fanalana drasy ataon'ny Lazoriny ako? Masoandro mody indray mampalaileo Torbron. Zany. Mahakamo mihitsy manao an'ity rehefa tsy mianatra. Ary velom-bola ery angela zany androany. Fa adino langa. Ilaza isany taraiky eto. Saika lasa avokoa zay. Zany Androany no avety Monsieur Roger fiantako iny aka. Mirary sola Torbron. Sotra lesiny ako. Na izany aza ohatrany tsy dia azo azoko zany izy iny. Mandeha aloha le tsy dia andray mahita an'izay any. Zay aloha fahatsonsika. Andao ary. Andao. Zany fa mijanona tokotany ny fiara rehetra dia raitra akatsika. Sady ika farany. Iny izy fa avy tao Monsieur le Directrice mihitsy. Manao nareo roalahy? Salama tompoko. Salama tompoko. Araka amin'ny fotoanan'ny fanomezana ary Braun dia tonga. Mandana ilay vinetana. Efa vita ny resaka. Vetivety ary Iza moa ny anaran'ny se teo? Ny haiko. Efa manana mpiantoka nga elahy. Za mantsy afaka mandraina mbola misy 5 aza. Zany ve? Ie. Misaotra aloha fa tsy mila mpiantoka. Za ihany no antoka ny tenako aoriana kely eo. Zay, veloma ianao Monsieur Roger? Ay, mba miavinavina koa iny zany ka. Na miresaka aminao aza manahirana. Ohatra ny misy onde negativa miparitaka be zany avy any aminy. Zako mbola manana tanjona ho pitsongo tiako. Tsy amelako ny momba ny ray aman-dreniko. Veloma le tseriny aiko Mandram-piona le Torbron. Rarso. Misaotra betsaka ary kasaina mazoto manatitra foana. Tsy tiako koa mantsy le alaina sy aterina ny fiara foana. Iriko ny toizany izao foana. Fa tsy hitahita akory dia taona fahateloan'ny université sahatsika. Na za koa zany tsy tia aterina amin'ny fiara loatra. Zany. Marina mihitsy zany. Tsy hitahita. Aleo hiaraka ihany sika manao stage ka. Zay fa veloma. Mandram-piona kasaina. Aleo jerena tsara ny toerana. Mandehanao amin'ny efitra nirainao fa milanao izy. Misaotra Madame Rose. Manso. Misy ilanao ahondry dada? Ie. Izy ny Braun. Mpiara-miasa zay ary misy fotoana hivezivezy foana ato an-trano izy alalana avy amiko zany. Madame Rose moa efa malala azy. Izy kosa no afaliana zanako. Faly mahafantatra anao ry afaliana. Za koa toraka zany. Zay ihany very dada sa mbola misy resaka hafa? Zay ihany ka, afaka mandeha ianao. Zay fomba fiasa ary Braun. Eny tompoko. Izy anory sy ampianatra alina fa mila manaiky ireo lehibe mpitarika. Eny Monsieur Roger. Ndao ary fa sasamiandry ry zalahy Ndao. Tena ohatrany tsy mahazavazava le asa-panaova Monsieur Roger marina. Tena tsy naposiko. Dia sanatria ve? Aza hitako. Zany mihitsy nefa ny tsarako azy iny. Le izy manatitra an'ireo karazana fanomezana tany amin'ny centre.
Ka nanahoana ny zavatra nampanaovana voalohany an'Lary Braun? Lazao dia ambarao. Araka ny fanadihadiana dia olona tokana ny tompon'ilay trano be miofa rehetra makany iny. Mbola azo ireo ihany koa ny tambary sy ny tambolo midadasika. Dia mbola ireo olona ireo ihany koa ny manana an'ilay vata volafotsy feno vongambolamena. Vata volafotsy hoe? Eno a? Matombola miverina ny resaka momba azy a, dia mbola any zany le izy. Miverena any amin'ny zalahy fa omeko azy ny andinindin'ny programa. Eny Monsieur Roger. Aza misy mihetsika nareo rehetra fa basy mifahany ty atanako ty a. Tena loza. Tsy naposiko ohatran'izao mihitsy nampanambola be azy. Tapehany malaka mivavany tsy antso vonjy ry zalahy. Aiza le vata volafotsy ny nampiriminareo vady? Tomanda be tsy mety miteny. Ankeseo ry zalahy. Tena loza ty. Sa vao daholo ny efitrano rehetra. Sita le vata volafotsy. Reto vola be amin'ny kitapo sy famantaranandro ary firavaka maromaro reto ny tany. Ao ry zalahy, vono ihany. Fa izy ianareo? Midiry alahy. Dada, mama, marina raha misy mihetsika tsony izy mivady novonono ilay tsy mataotody reto. Iny lahy. Tomanohatra. Taroa ry zalahy. Zay. Andray marina, tataky ny antsy ny tanako. Raha mandrika eran'ny trano, tena mitady hofanina. Aiza mipirina le vata volafotsy? Tsy fantatro mahakasika an'izany, sady tsy mbola hita masoko. Ao ry zalahy, tofy any mipirofy rehetra. Dia ndao aloha hiala fa sao manahira. Zay, efa tsy mahatsiaro teny ty. Efa voafafa daholo koa ny tongotsika. Ny azy sisa. Sory daholo ny saritava dia ndao andeha. Mba sabandray ianao ry hafaliana ny tonga aty aminay a. Miakary? Iany azy. Ndao. Monsieur Roger, ka tsy hafaliana zanako ve iny lasa nanaraka ny tovolahy iny? Aiza? Iny? Eny tokoa. Namany angamby iny. Dada, bebe, dada be, tompo, fa nisy inona tato? Nisy nandropa. Mentso polisy aingana. Allô, ao amin'ny postry ny polisy fe zao azafady tompoko. Iza taminareo ny antso teo? Za tompoko. Avy hatrany dia ataovy ny asanareo mandra-panadidiko azy zafady a? Inona izy ireo ianao? Dadako izy. Bebe Raivo sy dada Betsona. Ary ianao? Namankasaina.
Mamisan'andro angano rainao? Indraindray. De mamono sy manankarotana ve izy rehefa mamo? Tsia. De akoatry ny alkôla, mandray zava-mahadomely lafa koa ve? Tsia. Sigara koa indraindray. Ay, tantara ho ary ny zavatra hitanareo fony voatonga. Antsoa ny fianakaviana rehetra fantatrao dia lazao fa maty ny bebe anareo sy ny dadabe anareo. Misy namono. Ento izy ry zalahy, sady efa matsiaro tena. Fa nahoana? Satria hatreto dia mety omboka amin'ny daholo ny pirofo. Ho adiadiana misimisy kokoa izy. Kay, fanina zany. Ory dada, fa inona ny dikan'izao e? Kaso saina, aza matahotra fa tsy meloka. Izay ry ka saina. Andao aloha atsondra fianakaviana araka ny teniny teo. Afaliana, tsy meloka andraiko. Raiko daholo ny tenin'ireo dokotera. Anjaranao inspekteur mandray anay ko adiadiana, asehoko anao noronantsary ny sehony tranga. Ena inspekteur Gabriel. Araka ny valiny zavatra etra dia tsy afamaina ianao andre matoa Barso. Ary mandra-pahita marina dia voafonja aloha ianao sady miandry fitsarana. Efa voalazako anao ombenombeny inspekteur Gabriel fa tsy meloka. Ataoko ahoana ny amono ny ray aman-drenitra? Ninana zava-mahadomelona nga ianao talohan'izany? Averiko ndray fa jiolahy 5 lansarotavany namono anay tato sady nitady an'izao vata volafotsy zao ony. Mbola veriko eto koa fa tsy nisy afa-tsy ny dia tongotrao sy ny dia tananao no hita tao. Fa misy iny zany vata volafotsy zany? Tsy fantatro e. Na zazany tsy mbola nahita an'izany. Engaviko anareo inspekteur mba hikaroka ny marina dia aza atao tahaka ny rarahandra Solandy. Na nijavona tsy izay nefa ranona matina velona. Ilandy arabaviko. Isaka ny mahen'olona manonona anarana hoe landy ady. Miritana foana ny foko. Nipitika lavitra mihitsy le sary fotonako. Nisy rovotra ve? Azafady. Nanjary ianao indray ny nandoaka an'ilay izy. Fotonako koa. Andriamanitra, to ilandy, landy anabaviko. Ary izy ty zazatrotro ty. Anabavinao hoe? Le niteneninao vao teo hoe tsy hita? Eny, fa izy ianao no manana sariny landy. Zanany ty ny taratasy napetrany. Zanany ahoana? Aiza izy no mipetraka? Iza ny vadiny? Tena sorany tokoa ty na zazany to anao e. Tsy mbola nahita maso andry zareo? Tsy azoko zany. Milaza ho zany ianao efa tsy nahita ny ray aman-dreninao? Ianao ihary fa toy izao no nazahoako ny sariny. Ray rery lanitra santra mamiratra soa. Mila manantona ny tompony andraikitreny zahay manontany zany. Anjaranay polisy zany andre matoa Barsoa. Ay tokoa moa amonjy fonja. Ibaby ny eloka tsy nataoko akory. Mangataka aminao inspekteur Gabriel. Avelao mba ho afaka andevina andreo ray aman-drenitra anaty Sahamasina. Ny aiko
Engaviko koa ianao hijerijery amin'ny kasaina rahalanao. Marina fa tsy mpiray tapoza sy landy fa zazana tsangana izy nefa niaraka nitozaina ho toy ny mpiray tapoza ahy. Zany ve Andriamatoa Barisoa? Tapitra ny lerijanao nanao eto Andriamatoa Barisoa. Mbola hodinina momba amin'ny fangatanao. Ndao ary zato izy manaraka an'ireo olona ireo. Inspecteur Gabriel. Ahoana izay niako? Tsy hoe sanatry mpiavana izay dia hiara azy fa tsy meloko izy. Hita soratra amin'ny fomba firaisany sy ny fihetsiny. Tandremo a. Tsy zany loatra ny fomba entina hamantarana fa olo-meloka ny olona anankiray. Tadio fa misy porofo hatrany nanamarinana an'izany. Hatreto aloha dia tsy hafa-maina izy e. Azotsika atao ve ny makany amin'ny centre manadihady an'ny sœur directrice? So matsy misy ifandraisany amin'izao mahazo an'Andriamatoa Barisoa izao momba. Raha ny fahitako ny afany tao anaty taratasy navelany mantsy toa hafahafa ihany a. Ndao ary, hitako vao maikaliana sy mangetaeta be ianao ny alala azy ireo na dia efa miferana aza hoe aza mikaroka momba azy ireo. Mifono zavatra be mantsy izany afatra izany. Azoko loatra. Saingy tsoroko aminao Inspecteur Gabriel fa hikaroko momba azy ireo no antony nifidianako an'ity azy ity. Arina natao n'ity Ramsey ity tato. Nanara-maso tsara ny aiko izy teo. Ary ny aiko oatra mody fanina izany. Ary ohatry ny fantatry ny tovolahy iny a. Izy koa mihitsy tsy mijery ahy mihitsy dia tsy tazako ny endriny. Aka nanahoana ozy izy masera ry Inspecteur ny aiko? Tsy nilaza ninona ho izany madama nanatitra tamin'izany fotoana izany. Fa soninona mpanaovy masera azy dia hoe izany roa izany. Tsisy adresy, tsisy ninona nalalana azy. Sarotsarotra ny aingana amin'izany a. Fa hono a? Mifankalala angahy no sy le Ramsey nitondra fiara teo. Totra ny banjina anao fatratra izy ry Inspecteur ny aiko a. Tsy te resaka be aminy a. Nanangana an'ilay namako niara nitaizana tamiko teto amin'ny centre izy. Fa naneko notifanina mihitsy. Nividy tany maro izy iny. Manana orinasa betsaka eto Antananarivo koa. Hitako tamin'ny tele. Misy mitaraina fa mahazo ny rariny hatrany. Zany a. Tsy fantatro. Afaliana, milanao hono ny rainao. Dia mitandrema fa vinipinitra izy ao a. Zany Ie. Aleo arahako moramora dia hoe noko ny resaka ataony. ahoana izay ry dada? Masinandro manomboka an'io a. Dia ahatsara miaraka amin'ny vava ny fiarahanao amin'ny tovolahy indray Afaliana. Ka mifankaty izay. Nahoana ny ferana? Manandrara tsy mazava ny rainy ka tsy tika anao sao voasaringotrano ka. Ay ve izany e. Tsy mahasakana ny fitiavanay izany. Za koa ngefa lehibe. Sady tsy meloka indray fa eo andalam-pikaroana ny meloka ny polisy. Tsisy fatatrony amin'izany e. Tsy maintsy andraisako fipetra manokana no momba anao raha mbola misisika anao. Iny Braun, tovolahy tavo ny volony. Hitako ery ny fijeriny anao. Reno no miendrika anao. Efa manana amin'ny tiako ary dada. Tsy tiako Braun. Efa elaela niaraka zasy kasaina. Atao sy ataonao. Zany no mivavanao. Zany. Andao ary ho jereny zany.
Andriam-piadanana ry Tatasineny. Indray tsara ry Kasaina, karakarao tsara ny tanàna mandra-piverika. Tsy maintsy ho avy amangy anao eny ihany aho. Okizay ry Kasaina. Mila mahery ianao. Aza matahotra ianao Andriamatoa Barisoa fa ezaka hanampy anao sy Kasaina. Misaotra anaka. Inona ary ny tena tanjo Monsieur Roger mampanaraka an'ireto olona reto sy ny zanany? Mahalala kok'izany kosa aloha tanànan'izy reto aty Tsahamasinina ety. Efa teto amin'ity tanàna ity foana izany ny malalako. Olona pino ry zareo. Misy an'ity tsangam-bato izay tantohan'ny Deopato mpiaro ny faritra Tsahamasinina mitsangana sy vita tsara tareoko izany ity eto akaiky ny fasandrasana. Ka tsy ny haiko very isa maso koa mandroro. Tena izy marina aho. Fa maninona eto koa? Aleo aloha tsy anatonana ka. Taovy izay hifankazona tsara amin'ny inspektera Neko Rahalahinlahy ary mifanampia. Rahalahinao e? Fangatsy hoe zazatokana indray ianao ry Kasaina. Adiniko tokoa ny tantaran'ny zavanisy taty aoriana taminao ry Hafaliana. Toy izao ilay izy. Mampalahelo koa ny tantaranareo izany. Ie, ianao tokoa raha mbola tsy ny tantara momba hainy tena reninao a? Maty teo am-piterahana hony izy. Ary Madame Rose no nahalehibe ato izao. Ary ohatrany tsy izany no tantarainao anary Hafaliana? Fa hoe ahoana moa fa tsy tadidika. Ohatrany hoe daroka nataon'ny rainao no nahafaty azy, fa hoe masika be dadanareo. Nisy fotoana tokoa aloha Madame Rose ny teny an'izany e. Tsara resaka sy mifankatia ery reto izany. Ho avy moa ny anjaranao ry Hafaliana. Tsy napoziko olon-drasy be toy izao ny rainao. Tany am-boalohany ahy nanenina hoe havatozy ny haiko tsy ny hanaraka azy. Saingy mijery ny vola be sy ny harem-beny dia ny olona. Ndrisy, ho aiza koa moa e. Tsara ambro ny Barisoa izany. Mahafinaritra be ny ambanivohitra ireo ry Kasaina. Satroko ery tsy hodintsony. Sambatra be raha mijanona indray alina ety. Fa mbola atokoavana be miandranay ry Hafaliana. Tapaka angamba ny lalan-drano Roger nandrefa ny alamandry nanaraka an'ity tovolahy ity ny zanany. Ohatrany mampiay aby izany ry fiara mainty somary mijanona lavitra ry a. Ohatrany manara-maso an'ireto fianakaviana reto. Tsy tsikarotro loatra. Jereo, tena mitodika tiry ny haiko fa aleo miala eto a. Ha! Iny fa lasa. Ohatrany hoe nijery tany sika dia lasa izy. Azo lazaina. Andao amin'izay Andriamatoa Barisoa. Tsy nandromandry ny saiko amin'ny fihetsika ity Monsieur Roger ity amin'ny Hafaliana ka sao dia mba ho vonoiny ao. Tena tsy ekeko tsony kosa ka. Izany no ohatra ny reny nanabe any Hafaliana ka tsy maintsy miditra tsehatra raha misy zavatra hafahafa eo. Iny fa niditra ao amin'ilay toerana ambany lakafo falehany ao. Fa inona foana raha no alehany ao e? Misy inona mihitsy ao? Taona maro any teto fa tsy sanakao. Tonga koa angamba ny fotoana andehanako koa. Madame Rose a! Madame Rose! Ahoana izay Monsieur Roger? Andeha faharao maso kely Hafaliana. Ay. Mety tsy tafaverina raha tsy rapitso. Eny ramose a.
Odry, fa manino ndry? Marary nga? Le sakafo tena kafizy indrindra io nataoko io ry hafaliana e. Ka efa fotoana maromaro aho izay nanao tozory Madame Rose. Zany ve? Ia, sady fanopanina ihany koa. Zay hitako. Andraso kely mihitsy ny aloha ka zavatra ato anaty boîte pharmacie ato ka. Traso. Andana aloha. Andana endro ty dia dana aloha mipipi mihitsy anao aloha dia jerena. Ouais, test de grossesse. Ye. Tena tsy tao an-tsaiko tokoa ty. Andraso vetivety azy e. Jereo ny tsipika mena. Jereo ny tsipika mena. Oe? Ouais. Tena be vokindry. Inona tsara hoe ry Madame Rose, be voka hoe hafaliana. Iny ary tatazo. Ramose Roger, indray fa nga niverina sady ianao e. Adiniko ny lakile amin'ny fiara dia reko tampoka ny resakareo. Monsieur Roger, kare zay e, aza vonoina izy. Tsy mahazo manapokatona ny tovolahy intsony ianao. Ninona lazainao ry dada? Aterako sy tezako ny zanakay. Ory zalahy, alaivo dia eto hafaliana. Monsieur Roger, hoentina izy. Mesory ianao Madame Rose. Avelao! Monsieur Roger! Avelao! Batao anditsany! Io ve dia zakanareo e! Ao zalahy, ao. Nentin'izy ireo aiza ary hafaliana teo. Sa koa ataony otrany landy. Androany avo tsy maintsy hitsofoka ato amin'ity lakavy miafinao ty ringa Roger. Raso. Ato le izy. Aleo hoe sorony ty tapi matevina be mivelatra eto ty. Io ny lalana. Aleo hiditra. Misy tohatra be mitina makany io. Tomaizina be izy zany. Aleo aloha apiretiko ny lampe de poche. Oay. Malalaka be ohatran'izao ve ny ato? Inona daholo tony lamba amin'ny sakosy ato tony? Ary iny ty zavatra misarona be ty. Aleo ho jerena. Vola be. Tony zany no alainy sy ateriny ato. Andray, riko misy vata maromaro lava be milahatra. Andraso hoe ho sokafana. Oay, basy, antsy. Ary ato, dia ohatran'izay koa ny ato. Fitaovam-piadiana sy fitaovana isan-karazana ohatran'ny kiraro matevina, arotava, blouson. Ka fa mazava. Tsy ho laraindany, Monsieur Roger. Ahoana ry no elako amin'ity fianakaviana ity fa tena ho faty ato ihany aho e. Efa harena be izao, orinasa eran'ny tanàna. Atao inona daholo izany? Sa ve aretina sy fahazaran-dratsy le izy? Ary misy fofona hafahafa be nge avy ato amin'ity vata faran'ity izany e. Aleo hoe ho sokafana. Andriamanitro,
Marina tsy olona eo anaty selofanina fotsy io. Andray, de sanatriva hafaliana. Andrasalova ohatrany fanina. Zay. Efa ela izy zany ka. Andraso eo jereko tsara. Tofo landy. Le goromety fanaovany ty mbola eto ty. Io koa ny anarany petaka eto. Tena rangatsy vanina. Tsy nalevina kory izy tamin'izany. Ary Madame Rose iza no anamboatra ny tany hafaliana. Fa maninona koa no ohatrany mikisaka ty tapety eto afovoan'ny tranoko ty. Dia adiniko ve ny namerina azy tamin'ny toerany? Tsy possible. Lasa ridina any. Misy olona tany zany. Aiza no hiafina? Aleo aloha sarona naingany ty. Zay, tena Monsieur Roger zany. De fantany ve hoe nisy lasa ty? Aleo isitrika eto. Tsy afaka mitsoka lavitra tsony. Misy tsiroka hiato. Manatona izy zany. Tena tratra. Ho faty sy ho tapotra androany koa ny androko. Allô? Bronna? Mila vola bebe zao de zao ahafahany hafaliana mivoaka aingana any ivelany. Tongava ty. Eny ary. Aleo eto dia akan'izany vola izany ahy e. Ino fa lasa? Aleo amafisina ny ediny. Zay. Tena voahidy ato aho zany. Ahoana reno afahako mivoaka eto e? Aleo iverina any de tohizany ny lalana ohatrany tonely iny ka. Fa misy lalana hafahan'ny fiara-miditra zany ato. Aleo tohizana ihany ny lalany. Fa inona ny dikan'izao e? Torindrina be daholo avokoa. De avy aiza zany nahatafiditra an'ireto fiara reto tato? Very fa inona zany? Inona le voatonako teo? Voaka ty ivelany ary niverina nikisaka le rindrina. Aiza? Ohatray eto tokotany ihany. Aty andrefana akaiky ny zaridaina ty. Aleo aloha akaina ka. Tonga eto ambavahady ihany noho ny farany. Ahoana madame? Aiza ny atairako? Ahoana ka izay? Ato moa hafaliana no mipetraka? Ie, azafady, fa iza moa ianao? Ara-mianatra izay. Sakaizany za. Tsy tonga ny andra mantsy izy, ary tsy namaly finday. Tsy fomba mihitsy izao e. Lasa nanao stage izy. Stage? Eno miaraka angeny anay e. Efa voaray amin'ny toerana ray izay. Mbola lahy ihany.
mandeha ry alahy mandeha ny ara-zany veriny antsony raha tsy teo gadraika eo koa. Lasa nanao stazy any andafy izy ary tsy miverina tsony. Fa iza moa ianao? Ary taiza moa tsika any ony? Za lesy ny ray ny hafaliana. Ary mandehana amin'izay lahy mandeha fa tsy mila be fanontaniana eo. Tonga soto an-trano dada. Makasitraka indrindra amin'ny fiara-miasa ry inspecteur Gabriel sy ny aiko. Tsisy sorany. Fito volana zao naharariako. Tena saiky maty Toy izy mifitsabo tena ndre matobary Zay fa mirary soa toerana misy asa tsy fantatro. Sarambanana hoana zay ihany ka saina. Dia toy izao koa ve nahazo aneny azo marary saina ka dada. Raha tsy zany ve ana ohatran'izao? Mino fa mahafantatra zavatra betsaka Madame Rose. Satria efa ela be izy ny tao. Sany fa misy tonga indray. Raha sasy angamba. Ka saina, mba jero kely lesy fa ohatra misy mikorotana be ovelanao zany Andraso jereko inona zany ty tabataba-be ty? Ty eto le sakay zany hafaliana. Aleo mena azy ny anjara taratasiny. Ty taratasinareo? Taratasy momba n'inona izy ty? Ataoko angamba fa mahay mamaky teny ianao ka vakio. Maninona? Fiampitoana fanalana anay fa ilain'ny tompony ny trano. Ahoana ty? Ahoana tsara ho izany ka saina? Iza no misandoka milaza ho tompony trano? Ianao ve? Lozanao mbe Za koro ny tompony fa le patron ako Patron iza iresako aminy? Io mijanonao anaty fiara io izy. Io Azafady tompo, alalana vaizana ilazanao fa anao ny tanànanay. Tamin'ny olona vidianako azoko. Tsara angamba raha nareo no miresaka any fa aleo anao ny asa an'ireo mpandrefy. Olona izy? Aivi ianao no mividy azy Mifankalalanga nareo? Ray ny hafaliana izy. Tsy manana resabe atao aminareo azafady mialahy. Tsy manaiky an'izao Zao dia ndao any amin'ny polisy. Amin'izay indray koa dia io ihany sisa hono tavela amin'le tanàna ny elan'ny azy. Fa maninona andre matobary soto sepotra be nareo mianaka? Eny tokoa Ity inspecteur Gabriel naharainy ty taratasy ty zahay tompon'ny tanàna sy ireo mpanofa rehetra ary anay ny trano ka. Ao hatramin'ny géomètre fa nisy olona nividanan'le tanànanay hony. Andao ary aloha eny amin'le toerana zao dia zao Ao, mekara ao anaty fiara nareo mianaka Eny tompoko.
andao anatona an'ireto olona mandrefy sy mibaiko reto e. Azafady. Izy azafady le tompony tany nividiana. Io Ramsey anaty fiara io. Bronna. Ay ve laty. Ie, za ihany le tsy tirinay koa. Fa iny lahy zao? Mpisolo vava nga? Polisy. Lasa polisy ve? Ary alahy nga lasa géomètre. Mpiara-miasa Monsieur Roger ihany. Ay ve. Izy zany no nividiny trano. Eny. Nikendrona be izy vonandray fa lasa polisy lahy. Mifankalala nga anareo? Miarany tezaina tena amin'ny centre mamiratra soa zay. Ay ve ty Ramsey ty e. Mandraraha matetika amin'ny fividianana tany aman'olona. Avy eo misy milaza ho tompony hatrany. Izy nefa toa mahazo ny rariny foana. Manao ny ianao Ramsey? Azafady fa misy enquête kely ataonay ka mba afaka manaraka anay any amin'ny poste de police ve ianao? Inspecteur Gabriel ty e. Ary izy kosa no inspecteur ny aiko. Ay lasa polisy ve lahy e? Eny Monsieur Roger. Ndao ary. Mandrosoa ianao dia mipetrapetra. Misaotra. Ka inona ny azoko anampianareo? Momba ny taratasy ny zarainareo sy ny fehim-potoana 3 andro fotsiny. Zay tranon'Andriamatoa Barso. Herintaona mahery ny efa nividianako ny tanàna tamin'ny Ratsonsona talohan'ny nandehanany tany an-dafy. Ka tonga kosa ny fotoana alako azy. Ratson iza. Misoratra amin'ny karabarjona sy raivomanana ny tanàna ary zahay taranany. Mpisandroko zany olona zany. Tsy manam-potoana ifandirana be aminareo eto ahy. Tsy mary. Reto ny taratasy mazava tsara. Tsy mariny zany e. Andriamatoa Barso mipetra aloha ianao azafady. Tsy maintsy mbola ho amarinina momba an'ity taratasy ty Monsieur Roger. Tsy maninona mihitsy. Sainga mba anjara kosa zao ny manontany. Moa ave manana taratasy ara-dalàna milaza mazava tsara fa anray aman-dreninao ny tanàna. Any an-trano? Eny ary. Dia lako tsy nety fa rehefa tsy tonga ao anatin'ny herinandro ny taratasinao dia hanomboka ny asa zay. Mandra-peo nareo. Andriamatoa Barso. Sa vao ny taratasy dia eto makaty. Dada, tena enjany ty. 2 andro manontolo zay tsika tsy natory sy nahita tamingana taratasy. Tsy hita ve le taratasy sa naninona ny tsy nipotra reny? Misy mandondona ambaravarana. Jereo aloha fa misy olona zany. Mandrosoa rehetra e. Fa ahoana aloha tsy nandalo nareo e. Ny fotoana mandeha. La neky zay fa tsy hita le taratasy. Ao fa biko nareo. Tena hitako amin'izao korotana be zao mihitsy. Araiza ny efitra mbola tsy voasava aloha. Ny efitra ny landy reninao ry ny haiko. Ndao ary fandrombonana aloha ny fizavana azy. Tena enjany zany. Fa ay zary. Misy valopolatsaka tao amin'ny boky landy iny. Eny tokoa. Tsy soratra eto ivelany. Sokafo e azafady. Taratasy no Andriamatoa Barso. Vakio e azafady. Sararjona Monato tondra ny larana karapanondro teraka tamin'ny sy ramatoa raivomanana vadiny Rabarjona tondra ny larana karapanondro
Teraka tamin'ny dia manome manontolo ny fanananay mivady rehetra any Barosoa. Teraka tamin'ny sy Rasoalandy zanakay mivady, zarain'izy ireo misasaka sy ny taranany, taratasy ny trano sy ny tany manontolo ao Antsamasina. Ny zava-tsarobidy rehetra kosa dia ao anaty vata volafotsy, natao androany fa raha ny sonian'izy mivady ary nandalo fitsinjaram-pahefana zany taratasy zany. Zay indray le vata volafotsy. Aiza misy an'izany? Tena raha tsy hita le vata volafotsy dia veritsika. Andraso kely aloha. Nanahoana ianao tato? Ahoanao inona moa namaty aza? Iza no anarana ny menao ny zaza? Tinay. Zay ihany? Ento zazakely io ry Braun. Eny Monsieur Roger? Dada, fa hoentinao aiza ny zanako? Mandana ataovy izay nampanirahako an'lahy ry Braun. Eny Monsieur Roger? Dada, sao dia tsy rariny izao. Adala ve sa marary saina ianao ka tokony hitsabo teny Ataovy izay iverena ny ainao malaky. Afaka herinandro anao mandeha any Angletera. Efa vita ny taratasy rehetra. Any ianao midemerta. Dada wa! Dada! Mila makany Antsahamasina vao maraina be tsika amin'ny tany fianakaviana any. Misy olona zany? Iza le olona? So mba hitondra vaovao? Tsisy olona zany io fa zazakely mitomany nisy nametraka teo ty Zazakely iny iza nanatra an'io teto? Tsy hitako. Fa maninona no atondray nateriny? Ny olona eto mbola tsy voavady, tonga indray ty manaraka. Atao ahoana io? Misy dikany matoa nateriny eto zazakely io Tsisy taratasy amantarana no ambazy afa-tsy ty anarany ty anay. Ary zazalahy kely ane le izy. Tsy afaka hitaizany zazakely izany le zeriny koa. Jereo ary ty mahazo anay ty. Andao terina vao maraina any amin'ny santrary aloha Zay vao makany Antsahamasina dia antsoina Inspecteur Gabriel. Ka tsy Monsieur Roger ve ty avy ato ty? Izy indrindra. Ary manititika any ny fandehana matetika ato Inspecteur Gabriel. Na za koa aza. Fa anao ankety any amin'ny sœur directrice mihitsy aloha rehefa milamina ny momba an'tinay Misaotra azy zay nanaiky nandray ny tinay aloha Dia jereo sy tsy dio ihany aloha izy fa tsy fantatra aorianao ny zavatra finosin'izao zavatra rehetra izao. Ono ary inspecteur any aiko. Moa ve misy zavatra tsikaritra ao tamintsika ny resaka tamin'ny masera teo? Ny fetriny somary mikitikorona ary mampikasokasoka tanana, mihoatra loha. Ny fiheverako aloha tsy dia milaza ny marina rehetra izy fa mandainga.
Zay ny tiako andrasana taminao inspekteur any aiko tsy olona oatra azy ireny mihitsy ny anome zavatra be foana fa misy antony manokanao ary tsara fantarina. Sady ohatran'ny ao ihany izy no manao raha tsy diso ka zay indrindra manko fa misy fikarohana kinko aminao. Angamba fantatrao avokoa ny ao amin'ny centre rehetra. Tiako hisavan'ny dossier ao ianao inspekteur ny aiko mba hampijanona ny aya. Eny inspekteur Gabriel. Madame Rosia. Eny monsieur Roger. Milanao azafady. Eny tompoko. Zao no izy. Tonga angamba ny fotoana isarahantsika. Afaka mandeha amin'izay ianao raha misy mahasoanao any. Zany. Kanefa raha misy ilaiko anao dia miantso anao ihany aho. Za mantsy tsy hoeto matetika tsony ary hiafaliana moa tsy eto tsony fa any ampitan-dranomasina any. Isaorako anao ny fiarahana nandritry ny taona maro teto. Monsieur Roger, fa tena lasa ny andafy tokoa ve hafaliana? Mandainga anga fiveranao ana? Ka tsika, tsy zany mihitsy ka. Raha misy zavatra fantatra, tandremo tsy voaka n'ity varavaran'ity zany akombony tsara ny vavanao. Eny monsieur Roger. Dia ilazao rehefa vonona andeha anao. Eny tompoko. Zay. Tsy afaka hiaraka aminareo any ary reto fa aleo andreto sady manontany andro salahy any. Endry dada. Fa hony tokoa le tsy rikasaina. Mba nakaiza ho le vehivavy niaraka tamin'lahy iny. Toa tsy tazana tsony. Hafaliana ve? Tsy reko tsony momba azy. Tsy mandray telefona. Tsy nekeny dadany koa ny fiarahanay nefa efa entony zay no niaraka teny foana. Mampalahelo kosa le se lahy zany. Ary adiniko no teny Allah fa monsieur Roger nge ny dadany. Ie, ka tsy tiany so voasaringotra tamin'le raha momba ilay nafaty any dadabe sy bebeako teo Vao mainka misy zavatra manintona matatra bebe kokoa momba an'iny monsieur Roger iny. Hatratio. Ohatra ny be fifandrifiny zavatra be loatra. Tena tratrariva ianareo telo mirahalahy. Tsy tafody anio tsika. Amin'izay ndray tena miosombovoka be lavitra ny lalana sady nanao zavatra tsy nabozina. Nareo zany manam-baovao fa ny teto ny laza ho tsy mahalala zany vata volafotsy zany. Ny zany andray matobaroso. Fa nahoana ny ray aman-dreninao no tsy nitantaran'le izy fa dia niandry diso ariana loatra. Ao tantarao inspekteur Gabriel. Zanadralanao tokana le avy any Sondrina iny ihany nalala ny tantara. Ka toy izao. Telo lahy ny rainao ny mpiray-tapo. Barjony nazokony tatsambo izy ireo. Tamin'izany rehefa taraiky teny afovoan-dranomasina teny dia tody sambo lehibe anankiray. Toerana somary tsy fandalovan'ny sambo rehetra izy io. Saika ila vonjy tao ny zareo tamin'izany. Kanjo fatin'olona mitsirara efa ho 5 any tao ary miendrika jola avokoa izy ireo araka ireo fitafiana sy ireo fiadiana manodidina azy ireo. Rehefa nisavasava tao izy telo lahy dia teo nahitany zareo an'le vata volafotsy. Lehibe feno vongambolamena. Nentin'izy telo lahy nitsoaka io ary nafeniny tao am-pasapoana Sondrina aloha nandritra ny volana maromaro. Rehefa tsisy nikaroka le vata volafotsy feno vongambolamena dia nizarain'izy telo lahy mitovy tsara. Le vata volafotsy lehibe narendrika natao vata telo. Dia samy nitahiry sy nitazona ny azy avy. Zoro lahy nividiana amin'ny fananana maro ary nizarainy tamin'ireo taranany avy fa ny nareo zany zao ny tsy fantatra izay misy azy. Tena tsy mba nahalala an'izany tantara zany aho. Nafendry zareo mafy zany le izy. Menao fa tsara petrakanao any zay.
namerina ny savan'le fahatsapony zay sao sendra tany ho any any le vata volafotsy kanjo. Tsisy. Zay zany fa ho lasan'olona ny trano. Mandra-paha tonga antsika ny rapitro dia efa rave. Araka ny emploi du temps sera directrice dia raha pitsi no veriny eo. Malalaka tsara ny fizavana amin'izay. Karazam-boky sy dosy izany ato izany. Sofa nisy anarana ny sisiny. Tiany ana. Hitako eto le Madame Rose. Tsy zavatra izay. Ohatray. Ary tao voamaly nandalo teto Madame Rose nanontany momba araka ny voasoratra ato. 20 taona aty aoriana. Inona ny tadiavany ahy? Aiza no atako azy? Aleo aloha apetraka ty fa zavaina indray ny manaraka. Afa-po. Aleo apetraka aloha. Ry. Ary ny classeur mainty somary misitraka ry. Andraso alaina. Monsieur Roger? Tena izy tokoa. Ato ny tantarany. Sady vakina no alaina sary ihany. Fony 20 taona montsy izy ny tonga teto rehefa naratra mafy. Nireny andalana. Nangalatra sy nanentaka. Ka i masera no niantra sy nitaiza azy. Teo amin'ny 15 taonany no nisy nanangana. Fahazapanam-bola. Ka 2 taona taty aoriana nanatitra zavatra fonatao amin'ny santara mamiratra soa izy. Nanao sy nisy fifanarahana tamin'ny masera fa makakizy 520 menada. 520 menada hoe? Ary nakaiza daholo zany ankizy zany? Tsy mahazavy ny rangainy. Be afera ohatra amin'ny maloto loatra. Inona no ny fanarahana izy masira? Sanatria dia ho piraitsy kombakomba very zareo? Tao tsy minao zany aka. Matahoatra azy ve masera dia matikena maso no ry fanampiana be ataony? Angamba aby ny androany. Aleo miala ato. Reo ny sary inspecteur Gabriel. Dia izay ny zavatra hitako tany. Mazava daholo zay. Fa misy zavatra betsaka ao ambadiky iny olo iny. Sao rava ny tranon'Andriamatoa Barso tatatoanao. Zara raha misy isitrihana sisa ry zareo. Marary mafy nga Barso ary lasika saina fa hivarotra an'le fiarandry zareo aloha. Tsy rariny. Tsisy olona inspecteur Gabriel ty tanàna be ty. Hoe tranon'Ga Roger. Iny misy olona avy iny. Hoe? Bron. Fa ahoana letsy? Saika mba hitady an'Ga Roger le izy. Nga eto izy e. Tsisy hevitra tsony raha momba an'le tranon'Ga Barso. Efa fantatra ka. Fa totsy any toerana any izy. Lasa lavitra mihitsy izy. Za koa moa maika mbola mitahiraka.
Ka misy olona azonay mba azo anontaniana ary ve? Ny vady aman-janany ohatra. Ny vadiny efa maty efa ela, ny zanany vavy-tokana lasa any an-dafy, ary Madame Rose mpanampiny koa efa nalefany. Madame Rose hoe? Ie, izy ny mpanampy teto. Aiza no mety ahitana azy? Tena tsy fantatro a. Eny ary lesy fa misaotra. Izany daholo ny resaka ny fanaovanareo teo. Miditra lalina loatra momba ary zareo. Efa fantatra lany tokony atao raha vao misy fihetsika tsy mendrika. De arakitsika an'io sa? Zaho any amin'le Tsangmasina fa ataovy le tokony atao lahy. Eny ary? Vao marina tany amin'ny centre izy, miafokafona sy hafahafa. Ary tsy misy malala zay ny fampiresahany izy sy masera fa ataovy mibaikiko. Eny Monsieur Roger, andeha mialoha ary manaraka ary zalahy. Eny ary. Telo lasaka fefany zao. Mbola afaka 20 minitra vao manao paoziny an-jaridaina ary zareo. Mba nanao soa ihany masera. Zany diso lalana. Ahoana ny fomba navotana an'ireto be antitra sy sazy reto? Aleo rangaha voaka tsy lerany a. Masera mbola mety mivavaka. Tsy mivoaka iny raha tsy taraiky. Manahoana daholo e? Andao amin'izay hamonjy zaridaina e. Rehefa lasa daholo. Aleo amin'izay hiditra. Variana daholo ireo mikarakara. Tena misy be antitra telo marary tsy azo etsehany reto. De zazakely roa misy eroma. Ary esy tiana izanaka hafaliana nateran'ireo taty. Ty eto. Aleo aloha atosika hivoaka any amin'ireo olona ireo. Zany ny SMS fa milatsaka. Izay lavizaty tsy dia. Miasa efa manasa. Tena efa mandoro ny trano zareo zany. Sœur directrice, ireo marary. Kila maty aho. Tir Brown tomaly kendrika be. Simba tanteraka ny tanàny. Maty ireo marary tao. Ay ve zany. Ay ve zany ahoana e? Tsisy dika ny nananganako ny transimuletsy a. Tena demono mihitsy ty rangaty. Zany izy raha mba nangoraka kely akory. Kasena naray vaovao fa hoe main centre mamilatra soa. Tongava ty amin'ny borao dia lasika e. Zany vely ty. Nanahoana le zazakely naterisika tany zany? Tongava ty aloha e. Fa misy inona lesy ry Kasaina? Nantsona i inspecteur aneko. Reo. Ho antsara aloha fanafodinao mandrapiviriko ry dada. Mampalahelo ireo maty. Indrindra fa masera. Soa koa fa taty ivelany daholo ry zareo.
Tsy nahita amin'ny fivoahan'ireo beantratra sy ny ankizy ireo mpikarakara. Zany Nivoaka ny lohan'ny lera izy ireo. Fa aveza zany ny vin'ny afo. Tao an-dakozia hono. Tsy diso zany. Avianareo rolahy eto. Jereo tsara ty zavatra nitetety. De fofony kely anie. Lasantsy. Mpitorotrano fanahininana tao io. Ka fa azoko. Nisy nalala ny anketina tao ho an'ny masera de novonoiny sao mamoaka tsy ambaratelo. Monsieur Roger. Manaona le Selary Brown. Salama tsara. Hitakeo fa aty amin'ny fananganana trano aty zao no ahitako an'ny lako. Aza de manatona loatra aloha. Tsy afaka manampy an'lahy. Aela mpaminany. Avy hatrany de fatarelahy ny antondriako na de mbola tsy nanontany akory aza. Gono inona marina no ao ambadiky ny orinasa Monsieur Roger? Inoko fa fatatrelahy satria elany ny tanina kavanany. Tsy mamaly lahy. Asan'ny ziolahy. Dalo ambony latabatra. Tsotra ihany lesy ny ambarako an'lahy no mampinamana antsika ary naiko. Adapo ihany de avalominy ankety momba Monsieur Roger. Atody miady amam-bato ihany nareo. Olona ambony avokoa ny manoana azy ao an-damosiny. Zay fa velomy lahy. Tsia. Mampiakatra ny ambopoko ny tenin'ny lahy. Ary de ho ataoko hatramin'ny farany io. De afaka dity aho zaniko. Jereky Monsieur Roger mody mifokofoko ny tomany. Ranomasy fiatsaram-bela tsy ve izany Monsieur Roger? Ka tsy anao ihany ve no ambadika izao fahafatesan'ny masery zao e? Ino zany lazainao zany inspekteur ny haiko? Zany nandrava de andany andro anangana. Tandremy soay tandoza amin'ny vava. Fomba fiady avokoa zany. Inspecteur Gabriel. Inona? Manana proof anga ianao. Avoay, saotra nandrema tobary sopo sandoka koa. Aza manay ianao Monsieur Roger. Ipotra tsy ho ela amin'ny marina. Momba anao rehetra. Mipetra tsara. Tsy zay inspecteur apombola oatra anareo no adversaire-ko, Moramora ny vava Monsieur Roger. Ny hafahafa kokoa. Am'izay. Ny fandevenana koa efa vita raha teo. Ndao aingana ry zalahy. Vinitra be Monsieur Roger zany. Matahotra ny teny nataony haiko ihany izy. Sura fa misy teny lazainy masera azy ireo mahafantatra zavatra izy ireo matoa ohatra amin'ny tompon-teny fantatra. Makany amin'ny brok tsika zao de zao fa misy planina vaovao. Nzay ary lesy ry ny haiko le efa nahiko. Nanahoana ny tao? Vitan'ny zareo ka. Reto avokoa ny flash sy ny carte USB tao. Tsy namela trasy mety amatarana antsika ve? Zalahy efa nananatreka efa manokana neny nampiato ny fandehanan'ny caméra e. Ay, tsara zany. Amin'ny firy zao? Amin'ny 2.20 sasany alina. Mila rô lamanampy antsika de ndao ary. Ndao ary. Moramorana reo lahy. Alefasa aloha le gazy atorana azy. De miditra moramora avy eo mamafany dossier rehetra anaty solosaina.
dia avy eo rofinao daholo ny finday, ny USB, ny flash sy ny sisa. Fa inona zany? Tena misy olona. Inona ny lakatazo? Tampoka be izy za. Fa izy nareo e. Andray, tazo monsieur Roger amin'ny tendanisy. Fa ny le gasy dia tsy afa manohatra koa. Hotsatohany amin'ny antsany izy zany. Sarotra! Monsieur, lasa le mibandy reny fa ndao, avy aloha io. Inona zany? Le sary mipetraka teto mivoadona dia io latsaka io aloha io e. Ary sary landy ve ty e? Fa ahoana natongavany ty amin'eko? Mifaza lahy. Monsieur, andao andeha fa sao dia tratra etontsika. Efa tsy mahatsiaro teny io. Fa inona daholo ary ny dikan'izao e? Rojona mpanefeko manokana ho alany tamin'izany fotoana izany. Misy ny soratra L lehibe ny mpandatifany. Fa izy inspecteur ny eko. Andao monsieur Roger. Mistery amiko ny zavatra monsieur Brown. Fa ahoany? Ka 2 andro manalo ny Madame Rose. Inoko fa tsy maintsy fantany momba azao. Eny ary monsieur Roger. Ka nanahoana izy io ka saina? Efa mba matsiaro tena izy ka. Ay. Nehoa, manahoana ilazo? Efa mba azoazo. Tsara kosa zany. Saika maty aratara kely ireo teo ampitana monjy aho. Lasa ny avokoa ny porofo rehetra. Arany amin'ny birao e. Fa nisinona koa tany. Zao koa no nitranga tany. Zany ve? Enjana le fahavalo. Mila famonjena nareo. Ary tsangana ho azazady moa elaty ny eko. Tsy tafatrany eto inspecteur Gabriel. Milaminy la aloha. Andeha aloha. Andeha ho aizy e. Raha sanatria maninona any dia ahoana? Aza matahotra ianao e. Tsy misy manam-poam-bola velona aloha reny. Tsy nahatratrakorona fandevenana anao Masira. Ino izy? Mbola saiko anontaniko any. Eto misy olona eto amin'ny fasany Masira. Fianakaviana angamba. Manahoana tompoko? Salama ary tovolahy. Andray, tao maratra be ianao. Efa tsy dia maninona. Anisan'ny fianakavianao anga le maty tato amin'ny santra. Ie, ary ianao koa nga manana havana mahitato. Fa taizandro Masira teto amin'ny santra. Efa ela ve? Fony zavo mena vavakely. Ny fankalala daholo zany nareo tato amin'ny santra. Rehefa atoriana, rehefa fisakafoana. Zany ve? Efa nisy nanangana zany ianao sa niverina any amin'ny ray aman-dreninao? Za tsy nisy nanangana no tsy niverina any amin'ireo ray aman-dreniko e. Zany ve? Za mitady azy ireo.
Mba tiako fantatra fotsiny zareo. Tiako fantatra koa hoe naninona ny narino. Mitady ny olona nampanateriny ateto aho. 20 taona mahery lasa izay. Nampanatiry olona hoe ianao? Araka ny fitantaran'ny masera, nametraka vata sy vola tamin'ny valopy izy dia tsy tatsony. Mba enjana koa zany a? Fa iza moa ny anaranao? Inspektera ny Aiko. Ny Aiko? Anarana mitovy ve sa izy ty? Renao mba izy? Matilda no anarako fa fantatrao ve zany anaran'ireo ray aman-dreninao? Ny anaran'ny reniko no fantatro hoe Landy. Landy? Tena iny Aiko ty. Nisy fanomezana nomeny aho. Sarinay mianaka skoly. Zany? Dia nisy taratasy koa napetrany mba tsy karohana saingy nisy nandropa dia veridolo izy rehetra. Zany. Netikodina tampoka teo ny lohako. Fa ndray. Tsy salama nga ianao Madame Mathilde? Fanina tampoka. 20 taona mihoatra tsy nahitako azy ka tsy fantatro indrika na dia mifanena izao azy. Ao aloha mipetra kely. Ie. Eto amin'ny manodidina ihany nga ianao Madame Mathilde mody? Tena mbola lavitra mody. Miampita bus indroa dia mandray taxi borosy indray mandeha. Tsangana aloha andao fa teriko eny amin'ny fiantsonana taxi borosy ianao. Tena lavitra tokoa aloha zany. Mekara. Misaotra anao indrindra inspektera ny Aiko a. Ka tsara milando fony vao tonga tao an-trano voalohany ve ty? Andraso io jereko tsara. Tsara tarehy izany tovovavy zany izy ny reniko. Sary ny farany talohany na tsy hitapopoka azy io araka ny fitantaran'ny fianakaviana. Tena tsy salasalana. Iny Aiko ty. Tampoka loatra ny fanenanay. Ahoana ny fomba hitantarako amin'ny marina rehetra? Aleo iandro fotoana kely. Madame Mathilde? Tsembodratra sy atratra be iny ianao zany? Sao dia tokony andeha dokotera ary? Vetivety ihany io dia miafana fa oka izao ka. Tongotsika. Mankasitraka indrindra re, aiza ny toerana mety ahitako anao raha mba misy ilako anao? Tsy manana finday fa tiany adresiko any am-piasana na any an-trano. Tena mbola misaotra hatrany dia mandra-piona. Efa somary lasa lavitra fa zany manara-maso ahy mihitsy Madame Mathilde. Hafahafa be ny fetsiny rehetra na eny ny tantarako. Sa ve zany ny fihetsiky ny atao hoe renim-pianakaviana? Feno fo mangoraka sy mora malahelo. Dia ahoana Letser Brown? Maty sa velona ny inspektera ny Aiko? Vaovao farany aloha dia hoe efa matsiaro teny. Hita ve ny misy a Madame Rose?
Hatreto tsy mbola fantatra hoe nakaiza na nakaiza. Dia ahoana ny fandehan'ny Braony inspekteur Gabriel ao? Tana maro ny fanamboaranao ary efa ekipa maro ny tonga ao. Aleo avo jereny. Farany sady lehibe indrindra. Momba n'le tany lehibe ananganana ny orinasa manaraka. Ahoana ny amin'izay? Eo indrintsika Monsieur Roger. Enjana ny fifandrifian-javatra fa mbola tany ny Barso mivady ihany koa kay le izy. Somary ary ambony atsinana ny tranondrazandry zareo sy ny fasana. Zany a. Ny vaovao tsara dia tsy afaka miady amintsika izy satria tsy manana taratasy. Fa ny ratsy dia mbola hitony fifandonana amin'ny inspekteur Gabriel sy ny haiko. Tandremy tsara ny manao fahadisoana. Enjana izy roa lahy, nefa mbola enjana koa tsika. Marina izany aloha. Efa misy olona noresahanareo atao tompony hividianana azy ve? Mbola tsisy. Fa za Madame Mathilde zany no mikarakara voalohan'ny tanindrazana iny. Napetraka ny fianakavian'ny Barso fa tsy mbola teny Madame Mathilde tamin'ny fotoana natongavana itiny. Omany ary ny fiara dia andao any Tsahamasinina. Andao ary. Amin'ireo tanàna somary mitokana eo ambony avaratra ireo hono izy no mipetraka. Ody Madame Mathilde ô. Ho avy ô. Madame Rose. Monsieur Roger. Ianao zany Madame Mathilde? Ie, ao anaty anarako ihany zany. Aleo izay hiditra. Mitady anao indrindra mihitsy aho. Tena tsy nanam-pony ahitanao aty ary Madame Rose a. Fianakaviana avy any ambanivohitra no nanome any asa ity e. Zavatra roa lehibe no ilako anao. Amma Madame Mathilde anao ary amma Madame Rose anao ihany koa. Reko fa tompona andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ny tamboly, ny tambarin-drabaritsona mivady izay renandriamatoa Barso eto Tsahamasinina ianao. Marina zany Monsieur Roger. Tsotra be ny ilako anao. Anangana orinasa lehibe eto indray aho. Zany? Ary ianao ny olona nividianako ny tany be rehetra satria any ray aman-dreninao izy ireo sady ianao koa tsy niteraka. Noho izany tsisy mpandova afa-tsy ianao. Monsieur Roger, fomba ahoana no afao an'izany ah? Ao ny fokon'olona Tsahamasinina, ny fianakavian'Andriamatoa Barso mahalala tsara fa piasa. Tsisy atahoranao zany e. Manao sy ny ihany ny anjaranao fa zany miantoka ny sisa rehetra. Tena tsy vitako zany Monsieur Roger. Mitadiava reo olon-kafy. Ataon'ny fokon'olona sy ny fianakaviana fitsaram-bahoaka eto marina. Tsy maintsy manao ianao. Rehefa avy mitsangana vavolombelona ianao amin'ny fotoana hividianako ny tany aminao sy androtoroko azy afaka 2 herinandro. Dia misy toerana miatrahako anao. Azo antoka tsara. Aorian'izay azo anao ataony mivoaka ivela Madagasikara. Sina rety. Ankoatran'izay, inona ary no azoko atao e? Mila an'ireto taratasy reto mainka ary manampy anao i Braony. Eny Monsieur Roger? Manaraka izany tsy atem-pelantanako moa re zavatra ireo ary tsy salasalako zato isan-jato no mahatompona andraikitra anao satria ilany dia tsy afaka mivoaka na nietsika. Inona zany Monsieur Roger? Za maika ianao ny anapaka ny teniko hoe izy inspekteur ny haiko. Ary amin'ny fomba ahoana no natongavany sariny landy sy ny collier ny tefeko azy any am-pelantanany. Tsy fantatro zany lazainao zany ry Monsieur Roger. Sahanao ve mandainge? Mandany fotoanana? Tsoro ny marina Madame Rose impiry ny fanena anao sy ny inspekteur ny haiko. Eny ary Monsieur Roger. Tsy fantatro izy na dia mifanena azy zay. Satria fony izy voateraka ray volana ny raha lantina natitra azy teny amin'ny centre mamiratra soa, dia izay le tantara. Andriamanitro, zanaka Monsieur Roger hoe inspekteur ny haiko? Zanako inspekteur ny haiko, anatazoko ny hafaliana. Le polisy manenjika fatratra sy mitady pirofy anagadrana anahy. Zanako!
mitsangana ho fahavaliko. Fa indray le tsy Monsieur Roger ny zavatsara iny a. Ifanenjika hatramin'ny farany zany zay. Raha tsy hoe andrefitra amiko izy ka no anahy satria raha izaho tsy lavolefona anao vinanao vino. Saonao izay lary Brown. Mila mampiasa tetika ianao mba bona sy andresena lahatra azy. Fantatry ny haiko fa olo marina izy. Olana vaovao, planina vaovao. Maninona monina fiainanao anazy zany Madame Rose? Tsy nampoiziko hoe izy toena teoriana le izy Monsieur Roger. Mampitandrina anao a. Ka tsisy ivoaka ny resaka ny fanaovantsika rehetra teto androany. Mandra-batonga keto indray dia ataovy toy ny teo aloha ny fiainanao ety. Eny Monsieur Roger. Enjany tiry tata. Hitady asa aloha fa tena tsisy hevitra ty. Lany ny vidin'ny fiara. Tsika ty tsy manam-bola tsony. Ny fanafodinao tena lafo be daholo. Mangata aloha le tsy fanampiana amin'ireo inspekteur mandra-pilaminy ty raharaha ty. Tsika ty tsy afaka mamaritra ny tany akory noho ny tsy fisian'ny taratasy eto am-pelantanana. Ny vokatra ny tokony amidy aloha hohanina sy hanampiana ny karamam-panao raharaha. Mba arofina ihany ary vo ilamina zao raharaha zao e. Maniry mantsy zany anatevin-darana anazy roa lahy ny arinany. Ny inspekteur any haiko ty. Allo? Ahoana lesy? Mila midina any Tsahmasina zao de zao e. Sa vorovory be hony aho. Misy manototra indray ho ny tanimboly sy ny tanimbary rehetra anjaranareo a. Zany ve? Iny lesy, ho avy za. Fa misy inona indray le ty a? Tonga trano fanotofany. Maninona tsara hoe? Tsy maintsy manaraka ny lany na dia andady aza ka. Andao. Jereo ane ty fisavovoronato e. Ny fitaovana miasa efa complet daholo. Fa inona ty zao mifratsy zao a? Monsieur Roger, ay mbola enao an-trano no ambadika zao fandravany zao. Ny olona tompony viananay anazy ka. Tompony iza. Ny fokon'olona sy ny fianakaviana manatrika eto dia manamarina fa anjarany raiko madidio ny tany. Indro ny taratasy. Tsisy mila ny taratasy sandoka ao eto Monsieur Roger a. Sandoka? Sy lavitsy eto ny tompony ary azonao anontaniana inspekteur Gabriel. Ary efa voalazako anombianombiany fa porofo eto no manandrema to-barisoa anazy. Tandremo kely Monsieur Roger fa misy farany eo ataonao io a. Ary tsy amelana hatrany farany ianao. Zany ve inspekteur ny haiko? Raha tsy hoe iova hevitra eny an-dalana angaha ianao. Ninona antony dia matoka ianao fa hiverina amin'ny tompony izay azy. Ataovy izay ataonareo fa rahantsika mahita eo zany e. Ianao ve ny Madame Mathilde milaza azy ho tompony tany voavidin'ny vola Monsieur Roger? Voalazanao? Tsy lasa lavitra amin'izao raharaha zao nareo mpiray tsokombakomba aminy raha misy tsy fihetezan-javatra. Minoa, nareo ny aran'ny rihatra eo? Ary tsy ho ela mihitsy zany. Olona tsy vaovao amiko ty Ramatoa. Taiza moa no nahitako azy? Mandinika mafia ty tovolahy ty. Fantany angaha. Madame Mathilde, tena hoe ianao ve ny tompony tany? Tsy olona toy izany mihitsy ny fijeriko anao raha tafaresaka andro vitsivitsy lasa zay sika. Afaka manampy anao zay raha ny terena sy ny rahonana ianao e. Tsisy ninina azonareo atao amiko e. Ela akory Brown, tena tsy napoziko. Ampy anga manotafatafanareo teto zay a. Mandrapy anary. Ndoro Brown. Sao ary? Lehilahy tsy vanina ianao Monsieur Roger. Inspekteur Neko,
Taraboka safotra tsy mahatsiaro tena Andriamatoa Barsoa. Aingana aloha. Ndao aloha ty izay velomina aingana. Dada. Andao aloha mosy dokotera reto a. Nanahoana Andriamatoa Barsoa tao? Tena mbola tsy natsiaro tena izy. Sarotsarotra ny toetra rary reto a. Maro ny zavatra mampanahy. Misy mifofony haintsika roa lavokasiky ny raharaha rehetra. Reo ekipantsika sasany manao sivily na tsikaritra fa misy mitsikilo ary manara-maso miodiody manodidina antsika. Ka noho izany tsara mandefa n'Andriamatoa Barsoa miala lavitra eto misy mikarakara manokana any. Iombonako-hevitra aminao zany Inspecteur Gabriel. Ankoatran'izany dia mila alaina ampiarahana n'Andriamatoa Barsoa any le zaza nateritsika teny amin'ny centre izay mbola tsy fantatra koa ny misteriny. Aleo aloha ary resan'ireo ekipa hikarakara an'izay. Fa zao tadidiko le Madame Mathilde, Madame Rose ny tena anarany iny. Mpanampy sy nahalehibe any hafaliana izay olo tiako iny. Tamin'izay tonga nitady any hafaliana tany dia izy no niresaka tamiko tao. I Madame Rose le fampitadiavana be ve? Zany a. Ay! Me mazava ihany ny raharaha zany. Aleo hiezaka hitady amin'ny Braun. Izy no mety afaka anampy ahy. Okey re. Zao kosa ve dia mbola isiatsikaritra ihany. Iny Braun fa lasa nitokana ery. Aloha natonako. Braun, ahoana lesy? Pio aletsy a. Fa ahoany? Tokana ihany ny angatahako amin'lahy. Aiza no mety ahitako an'i Madame Rose. Ty finday an'lahy. Mbola ao anatin'iny daholo ny porofo rehetrarehetra. Fa naniko tsy nomena Monsieur Roger matsiny. Hitao koa ny fandrobana nataony etany. Azo oroana tsara avokoa zany. Ay, merci le tsy rahalahy Braun. Tsisy isaorana lesy a. Tsy afaka miresaka ela be fa so misy matsikaritra. Andefa pitsikilo be dia be matsy Monsieur Roger. Tia ny adresy misy a Madame Rose a. Izy daholo ny fanalahidiny zavatra rehetra tiany ho fantatra. Fa tandremo a. Mitondra ekipa. Voaty ambavady dia efa misy caméra de surveillance cachée ao. Saotra letsy. Tsisy saorana ho a. Aza manahy lahy fa ho dioviko ny anaran'lahy. Ary raha tsy maintsy isa azy dia ezaka ampiana azy. Rasoa letsy. Nanahoana? Tsy nisy nahatsikaritra ve ny nanaterina n'Andriamatoa Barsoa sy tianay any amin'ilay tanàna miafina? Milamina. Efa misy mpanara-maso mpiambina. Tiary ny adresy Madame Rose. Hoe? Alefa asomelo lalana antsika ireo ekipa spesialista. Désactiver ny caméra cachée dia manaraka pahanginana tsisy malalisika. Za koa izy samy miaraka aminareo a. Toy izay ary ny fivorintsika androany sy ireo programa. Afaka miravitsika. Mba mijanona ankilangela ary Braun azafady. Ahoana izay Monsieur Roger? Fantatra lahy mory Braun fa anisan'ny tanakavanako natokisako sy tena tiako indrindra lahy. Manoatra noho ny zanako. Eny, tena fantatro. Mbola azo tohizana amin'ny ho avy ve zany? Inona koa ary izany fanontaniana izany? Misy toerana tsy ambaratelo tsisy pahalala afa-tsy za sy aoka ny lahy.
Zany dahory. Misy an'izao ve tao ambany tranonao tao? Ahoana ny fomba nanamboarana an'ity? Efa teo foana izy ity. Oay, vola be, fitova be diny isan-karazany. Dia misy akanjo maro be, aro afo, aro rano, ary vata be iny reto. Sokafy. Monsieur Roger, fa ino ity? Tolapaty? Ie, tolapaty tokoa. Fa mba andao aloha raha tsika mijery ty oronan-tsarina laiko ty. Monsieur Roger, na dia niezaka nanafinafatratra ny endriny aza ny inspektera ny haiko dia fantatro ihany. Tsy lavitra nareo teo afa tsy nahita nareo. Tsy mbola tena tsamasina akory tamin'io. Raha avy mifatiko isaka ao anahy ilay Brauna, nahoana ny namadika anahy lahy? Monsieur Roger, fona. Tsy dia misy resaka ina akory ange ny fanaovana e. Tsy mila tantaraina, hitako daholy. Ny maty any le tsy nitsony teny tsony Brauna. Veloma mandrakizay. Monsieur Roger. Ao anaty vata ao aloha e lahy. Afaka miditsika inspekteur ny haiko sy kasaina. Efa milamina daholo zareo ao. Ao ambany ao izy ny miandry. Tsisy mpiambina raty io ao. Inspekteur ny haiko sy Gabriel. Fa inona ny dikan'izao e? Ho fatin'ny Monsieur Roger inginareo e. Aza matahotra ianao Madame Rose a. Fotoana maro ny tadiavako anao. Milela-paladia. Miangavy anao amaly ny fanontaniako ahafahana manatsahatra an'izao asa ratsy Monsieur Roger izao. Tena efa tafahoatra loatra zao. Aza miray petrapetra amin'ny ratsy zany. Tsy maintsy ho fatin'ny Roger ange ahy. Aza matahotra fa ezaka niaro anao faratampony zay e. Fa ilazao fotsiny zay isaky ny ambanan-dozy ianao. Eny ary. Alefaso ny fanontanianao fa ho valiko. Mahatoky ny fiarovanareo Farany, alohan'ny rehetra, azoko atao ve maka oronam-peo vavolombelona? Ie, atao fa tsy maninona. Dahoary. Move ianao Madame Rose nanatitra tany amin'ny santra mamiratra fony voamena vavakely. Eny. Azonao ambara ve ny antony nanarin'ireo ary? Tsy fidiny raha ho an'ny landy reninao fa narainao ny tena antony. Satria tsy mbola voninahana-anjanaka izy. Ranga masika sy ratsy toetra izy. Iza ndraiky Madame Rose? Iza ndraiky? Monsieur Roger. Monsieur Roger? Monsieur Roger? Monsieur Roger? Monsieur Roger? Monsieur Roger? Monsieur Roger? Tsy inspekteur Gabriel. Tsy raiko zany izy. Madame Rose kasaina. Tsy mampiova fanenjehako azy zany. Mitony aloha inspekteur ny haiko Mitony anao. Monsieur Roger. Fa nanino ny landy reniko ny tsy niverina nakany amin'ny havana efa nitady fatratra azy. Satria tsy afaka nivoaka ny trano. Tsy nahazo satria nambenana oatra ny gadraka matombony raha ohatra ka hoe tratrahana nandrana ny voaka. Aretinina nahazo azy ka nahafaty azy. Ny vonon'ny Monsieur Roger rehefa nanandrana ny tsoky. Fantatra ve ny antony nakany ankeriny azy? Zany vata volafotsy zany. Vata volafotsy hoe? Zany hoa. Mety efa hita ve zany le izy? Zay aloha ny tsy fantatra hoe. Aizy ny lando no milevina. Enao fa ho tantaraiko anareo fa sady ilainareo atao profo e.
vanina. Raha zany fandeha an-tantara zany moa ve zany afaliana sakaizany kasaina vetsy anabavina inspekteur ny haiko Eny, rairay sy ray ireny ary amam-bolana no elanelany. Zandriko teo ambany masoko dia tsy fantatra akory. Ny mampanahy anazy ao Madame Rose dia ny hoe tena lasa ny andafy tokoa ve iafaliana. So sanatrino von'olona tsy valahary iny koa. Za koa aza mba manahy an'izany koa. Fa voateraka kely izy dia tsy hitako tsony. Voateraka kely hoe? Ie, nolazain'ny Brona fa naterina tany amin'Andriamatoa Barisoa tianay araka ny baiko Monsieur Roger. Tianay zany zanako? Zanaka sy afaliana? Zay le misterin'le zaza nisy nanatitra efa nahiko. Sotrandrinanao Madame Rose. Arovy dia mandehana tadiavo ny profy izay voalazako sao dia tonga eo Monsieur Roger. Fa tsy maintsy mandalo isan'andro ety izy. Lasitsika zao dia zao Andraso hoe nisy fiara lasany. Raha nisy kely foana dia nifanentra teo. Tena Monsieur Roger iny. Tsy afaka miala eo tsika mandra-pivoakana eo. So sanatria misy mahazo ao Madame Rose. Satria tsika nanome toky azy fa hiaro azy. Lamima tsara ve anao tato? Eny Monsieur Roger? Saingina milamima azy ianao dia tsy afaka mijanona eto. Alevina eto anao dia andao fa miandra ny fiaramanidina andehananao. Monsieur Roger, tena ho any ampitan-dranomasina tokoa ve Tsy efa voalazako anao angahy. Loza mitatao koa ianao. Inspecteur Gabriel. Ahoana izay inspekteur reko? Tiany kasikety sy ny solomaso mainty. Ary ny akanjo misy capuchon. Ok. Tsika rao lahy akory kasaina toraka izany. Ary sao dia tokony antsony ireo ekipa anaraka antsika. Marina mihitsy zany aloha zary reto. Totrony tsy ao mpironina tana-kavanany. Eny tokoa. Allô? Mba rao kely ny fiaranay azafady. Miakandrefana ty talata matety. Oka fa azoko an-tsaina. Ho any amin'ny siranam-piaramanidin'ny vato ry zareo. Amoaka ny Madame Rose. Reny fa lasa nitsofoka ny mihitsy nanatitra azy. Zay nizy ro Madame Rose mandra-piondrana amin'ny hafaliana any. Tena lasa avy. Mbola tia anao vavolombelony fitsarana anao Monsieur Roger. Reny fa mivoaka. Tsy maintsy atao izay atafidiranao. Eto mibatsa maha-pôlisy atsika. Tandremo fa mbola mijanona eo ivelany ao ry zareo Aingana inspekteur Gabriel fa nainga ihany ty fiaramanidiny ty Io izy io. Madame Rose. Andao midina manaraka anay. Inspekteur ny haiko. Efa tsy nanantena tsony Moramora tsy hoen'ny olona. Zay aingana. Io ny fiara hitondranao. Na manam-piara-miasa ireo. Hitondranao any amin'ny toerana azo antoka. Misaotra nareo ry lahy. Nzao fa malalaka ny lalana itirantsika. Tsisy olona mihitsy. Ato ambanin'ity tapis lehibe ity zany lalana midina any. Zay. Izao averina amin'ny toerana ihany ny zavatra rehetra mba tsy hisy atsikaritra.
Mandreta ihany lapidebosy fa somary maizina izy zany. Mandrapatonga eo amin'ny fampiretana ny jiro natory Madame Rose. Fa firy lahy moa zany zareo velany eo e? Telo lahy manara-maso raha sendra misy tampoka ka. Inty eto le interrupteur. Aleo tonga dia arehatra ny jiro. Reo avokoa le zavatra rehetra ny lazay Madame Rose. Tsy ho lahy teny efa avolenta raha Monsieur Roger. Inspecteur Gabriel. Jereo ivata lehibe misokatra io. Tena misy raha mandrika avy ao. Olona tena Hebron. Voatifitra teo amin'ny tratrany. Mbola misy aina kely fa andovo jenaingana aloha. Ny tifiriny, ny veriny fefa maty. Dia ahoana ny fomba ivoahany eto? Andraso tsapaiko le rindrina ny lazay Madame Rose fa misokatra. Ahafahana mivoaka ny vilany. Zay. Kasaina? Mandana eto any amin'le toerana nanaterina andro Madame Rose sy Andriamatoa Barso ary tsaboy sao dia mba ho avitra ihany. Efa misy namatsika miandro tsy lavitra ireo anampy an'lahy. Tandremo tsara sao misy manaraka. Reto fa tamory zalahy. Lasa ary zay e. Inspecteur ane koa. Ty le tolapato Madame Landrenau araka ny voalaza Madame Rose. Ny malalako. Indrisy mantsy. Milamina Lucie. Ambony dia ambony fankalako an'ngarainy iny. Ny tanako roa ny tiako andatsaka ny ainy. Azoko sara avokoa ny zavadrehetra. Fanga entinao izy. Ary aiza am'izay le vaty e? Mbola voakaroana. Andraso, tena misy olona tonga ao ambony ao. Io fa mirehatra ny jiro. Zay. Avy alao e. Alao iverenana manaraka. Andao aloha atao izay ivoahana ato. Ohatra maromaro ny fahenoko an zareo ao zany e. Andao ary. Andao. Nene, aza matahotra ianao fa tsy maintsy voatotra any am-pasan-drazana ny taolam-balonao e. Tena loza. Naike tsy tafavoaka atao tsika. Na nanala ny diatsika aza na nahirana. Aleo fianona volo ty sakosy be ty satria betsaka ny ilana anazy. Ary ohatry ny zavatra niatsika tamin'ny toerana nge izy zany e. Ie, fanakaizy Brown, tafavoaka velona tato ve sa ny inspecteur ny ex Gabriel ny ambadiko zao? Mazava ho azo fa tsy maintsy nyray am'izay. O zala, ataovy sava ao Brown, navy noho ny faty avy atrany reny polisy reny raha vao hita. Ny sasany midina ty manampy ana mamoaka an'reto etany reto fa hodorako ny trano. Herinandro azay ny tonga teto dako mitsoka avy any ivelany. Tsy hitako ny misy any Kasaina. Dia fivarotana lehibe voalaza fa nitady tiany ho hitako eto. Ny tranonay mahay tsy nisy ndraisina dia tsy tadidiko koa le trano iray nametrahana fombevoaka ny tianay aho. Madame Rose tsy hita hoe nakaiza. Efa avy teny amin'ny centre fa trano vao atsangana koa no ao.
n'olona tsy azoko hifaninana indrindra. Votery tsy maintsy hanova endrika azy fitafy aho zany. Hanao katrami maloto sy mpangataka mba tsy hisy atsikaritra. Ka fahitako. Any amin'ny poste de police misy an inspecteur ny ex Gabriel no andeha. Jerena sy narahana masaho avokoa zay rehetra mivezivezy tao fa tena tsy nisy trasy ny Brown mihitsy. Ino zao misy raha matogaty raha mirasany hiditra indray. Azafady, mila maika an inspecteur Gabriel sy inspecteur ny aiko zao dia zao. Dia miala tsiny fa tsy maintsy andrasako any amin'ny toerana mangina tsy misy mitsofoka ry zareo. Iza indray izany vehivavy katrami mitady antsika izany e? Dia asa indray re inspecteur Gabriel? Efa tsara toerana avokoa ireo profy rehetra. Ary tsara amintsika no mandehaingana fa so fanampiana izany. Jeny fa tonga ny inspecteur ny ex Gabriel ary ty zanaka lahana Andriamatoa Barso manaraka lava azy ireo ty. Tsisy trasy ny Brown mihitsy. Miavinay zary. Miandry atao anaty maizina ato ny le olona. Inspecteur Gabriel sy inspecteur ny aiko ve? Izy indrindra reto. Fa ianao no izy. Kasaina. Fa ianao zany no izy? Andray. Dia adinao hatramin'ny feoako very kasaina e? Faliny. Tena tsy fantatro fa sary ny fitafiana rovitra sy maloto. Tena azafady indrindra. Faliana hoe? Eny. Faliana. Voatery nanao an'izao so fantatry ny raiko. Manam-baovao be dia be olazaina ary manana fanontaniana toy izany koa. Na zay koa aza toraka izany. Saingy tsy afaka mivalapatra so misy matsikaritra eto. Sady efa fiampanara-maso zay. Sao no izy raha Faliana. Rehefa mivoaka eto ianao dia manaova toy ny mpangataka ihany dia manaraka ny arabe mianavaratra foana. Ary any aloha be ihany hifanina amin'ny fiara hitsenanao ianao. Hitondranao any amin'ny toerana azo antoka. Atsoka aloha ry zalahy ary mampiseho baditra maha-polisy azy izy ireo. Zay ianao vao manaraka azy. Zay Dia tandremo tsara. Dia misaotra daholo ary. Mandra-piona. Hay ve zay vao nivoaka tao ty mpangataka ty. Fa nanino natao zany? Mba mangataka re tompoko. Mangatsika e. Ay mpangataka ihany fa tsisy ahina ka. Ay morikely mifanitsy amin'ny mpangataka iny nge azafady le fiara e. Mba mangataka tompoko. Andriamanitra. Tena hitata. Fantany ve aleo hiafinafina be. Ty volanao? Misaotra tompoko. Fantany ve feoako. Efa nezahako ny faina ihany. Ary aleo hiala eto aingana. Tsy nanaraka. So ihany fa tsy nanaraka. Tena tsy fantany
Aikana retsy aikana tohizana ny dia tsy atroko ny mahitana ty fiary ty fen'olona mivezivezy tao mpiambona inona daholo ny dikan'izao aka tsy Madame Rose ve manosika sasakely amin'ny posetiny tena izy mihitsy. Madame Rose Ndry fa izy ianao adinao hatramin'ny feoko ve afaliana ie fa ahoana koa ty pozinao e zay ny tsy nalalako anao faly be niona indray tsika fa taizindry noviriko fa efa maty koa ndry mitsoka nandositra eno fa izy ty zazakely tesinao ty Madame Rose tena izanakao zany ve eno avelao izy ho raisiko aveatiany zanako aveatiany zanako ndry fa inona daholo ny zavatra nitranga taty Madame Rose mba tantarao aho hoe azafady ka mipetraha mihitsy ary aloha dia ho tantaraiko anao iany ary Allô, Monsieur Roger ihany e? Misy vaovao tsara be hoe any Tsahamasinà? Hay, andraso fa hoany zay zao dia zao. Farany sisa ry izy roalahy le vata vola fotsy misy an'ireo taratasy andao hidinany Tsahamasinà tsika sao mba hany any dia lazao reo ekipatsika andao tokoa ary sady alanenina farany mizara telotsika manodidina ny tanàna sy ny trano efa adiny ray tsika no nisavany trano fa niala maina ary inona zany malasa sainanao lalina amin'ity tableau lehibe miantony ity ry inspektera aneko fa tena lokony trano mihitsy ve aloha ny grimatroke manodidina azy rehetra mantsy mazava loko tsara avokoa sa tratra ny orona dia nanao an'izao loko kalitao amin'le raitra avokoa no nandokoana Saint-Antoine de Padoue mpiaro ny faritra Tsahamasinà ny trano ny tanàna nandraisan'izy telo mianaka anjara ny fandrombonana ny fanaovana ny hosodoko i dadabary soa sy ny ray aman-dreny no nanana talenta fa tontolo andrenao no nianatra azafady aloha piokela ibata amin'ny tableau ao ary inona ntsapalahy amin'ny indrindrina iny everiny lahy nisy lalana ambany tany sy rindrina nkisaka angato tena ohatrany tsy mino andramana ihany aloha ao ary azafady ampeo amerina ny tableau amin'ny toerany ao zay hoay misy zavatra latsaka iny fa nala hidy lehibe volafotsy tena midika izany fa tsy lavitra eto le vata volafotsy inspektera andao aloha hidina fa miantso ry zalahy zany ny vakiny zareo ny fahasanava ty atsinanana azo antoka fa monsieur Roger sy ny firongony io
Tsy lavitra eto ry zareo e. Afapo zalany karaka tato nefa tsisy lalana koa ato. Ny razana fotsiny no mikorotana. Fa hono ho anareo katolika, inona moa zany ny asa manokana manamarika an'ity Saint Antoine de Padoue ty e? Za moa zany katolika anarany fotsiny satria fony vao nitsotrona no natao batemy tany am-piangonana. Fa ezaka kosa ho any am-piangonana raha vao tafavoaka velona amin'ity raharaha ty. Mahafantatra tantaran'olo masina maro isa maraina dia tsy maintsy mitantara masera. Fiainana ny mivavaka tany amin'ny santara mamiratra soa izay fitazana zazaka mbotsy be antitra. Ny olo-masina Saint Antoine de Padoue dia antsoina rehefa misy zavatra verina tsy hita na mosavy. Manamarika manokana azy zany mantsy. Rehefa misy zavatra verina tsy hita hoe? Raha azoko tsara anie zany, azo antsoina nge zany izy zao e. Marina zany e. Mamela anareo andohalika hivavaka ary. Dao ary. Marina fa samy manana ny andro tandremany tsika, samy manana ny fiangonana. Saingy inoko ary tsy salasalako fa Andriamanitra ray ihany nahary antsika. Nampisy an'izao tontolo rehetra zao. Ary lalana ny anganany samy hafa fa ny tanjona tongavana dia tokana. Ka loha izany dia avelo hiaraka andohalika amin'ilay inspekteur ny koa. Za koa toraka izany. Eny ary. Aokontsika hivavaka. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina aho, dia mbola misaotra anao hatrany izahay na dia ao anatin'ny sarotra indrindra aza. Satria mbola nomenao hery sy tanjaka ary nomenao aina velona afaka hiatrika an'izao zavatra izao izay tsy miafina aminao raha teo. Mamindafo aminay fa mpanota tsy mendrika izahay. Ankehitriny mangataka aminao mba ametraka ny Saint Antoine de Padoue amonjy anay tady an'ilay vatavolafotsy tsy hita. Amen. Fa inona zany? To mikisaka mihodiny tissement ty? Aza misy mihetsika aloha e. Vetivety za valim-bavaka zany ry niako fa hatramin'izay natsangam-bato an'i Saint Antoine de Padoue teto ve mbola tsy nisokatra sy nisaka ohatran'izao ny teto? Ka ny mponina Antsamasina nge tsy mahasamy akatreto rehefa mivavaka e? Misy tohatra midiny io e. Miomana daholo ry zalahy amin'ny fitaovam-piadiana satria tsy fantatra izay miandry ao ambany ao Ela fahita ihany ty vatavolafotsy ty. Taona maromaro zay dia davako azy saingy tsy hita indray ny lakile. Tsy olan'izany rangahy, misy olona manokana afaka manokatra an'ity foana. Tandremo, efa napoziko fa efa tonga alohantsika Monsieur Roger sy ny firongany. Tandremo, aza misy mihetsika na dia ray aza. Basy ty atanako ty Inspekteur Gabriel sy ny ekipany. Izy indrindra. Tafahoana ato indray tsika. Monsieur Roger, oko izay ny asa ratsinao sy ny fampahorianao amin'ny madinika rehetra. Ahoana tsara hoe Inspekteur Gabriel? Zany e! Enao sy ny ekipanao aza ny tokony tsahatra sy anenjika nahatsoniko. Or zala, raha rafo faty any daholo tsisy niangana na dia ray aza. Inspekteur, maratra ny anankitelo dia ny roa lavo. Kasaina, nanahoana lahy? Tovo, kasaina, tandemo. Ia, nandalo ny fiako mibaly. Endao ny akanjo, fehitro very be loatra aloha ny raha. Inspekteur Gabriel. Ahoana? Tandremo. Ay, marina, ay. Fony sandroko, ay. Tarapoka ny olona rehetra. Inspekteur Nieko, aza mihetsika tsony vahoaka zay. Mitovitsika e. Samy fanambana basy ary samy vonina ny tifitra. Fantatra lavy ary Inspekteur Nieko fa rainy lahy. Ary zanako lahy, tsy napoziko ny zavatra ohatran'izao. Hoe fanambana basy za sy ny zanako. Fantatro zany. Saingy tsy mampiova ny heloka vitanao zany sy ny sazy miandry anao. Ay! Raha izany ary ny teny lafarany dia tatazo iny. Ay!
Inspekteur Niaiko, tena vony Sandry, latsaka koa mibasina. Zaza vao maly letsela, tsy nahita masoandro talohako, tsy ampitsaike fa ary tsy ho azo antsoina hoe ray zanaka nanao vintsika. Noho izany mampamangy any amin'ny landy reny lasy rehetra efa lasa ny loha lalana any. Tandremo, Inspekteur Niaiko. Mihevitra na ho karapily sy miseho tsotratro ny aloka mihitsy mantsy ianao ry Monsieur Roger a. Ary aza mikofoka tsony. Tsy afaka nijery anao hamono ny Inspekteur Niaiko a. Voampala ny tratranao zay. Io zalahy, rojo ihany. Mba voakely le vata volafotsy azafady. Mikisay ianao Inspekteur Gabriel azafady. Inspekteur Niaiko a. Farany eto momba anao Monsieur Roger. Zay indrindra. Vonoy fa tsy te jaly sangiry firy. Namono any landy reny lahy, namono ny ray aman-dreny Ngabarso, i Brauna sy ireo tsy voatanisa maro. Inspekteur Niaiko a. Tsy avelao mibasy ny lahy. Oka. Inspekteur, ino ny rahalahinao? Niaiko, nahoana tsy nitifitra anahy lafa nitifin-danitra e? Eto izy ela be zany. Niaiko a. Nasokatra somatsara le vata volafotsy fa nalahitry. Reo daholo ny fongambolamena volaza fa tao anatiny. Ny taratasy milaza ny fizarana, ny planina sy ireo refitandrazana rehetra. Vitan'izy ireo toy ny boky, memoara kely mihitsy azy. Misaotra indrindra Inspekteur Gabriel fa nanampy anay rosotsila avolefina hatramin'ny farany ianao a. Tsika rehetra dia mendrika ny zavisorany zany avokoa e. Ary andao anainga efa tonga raha teo mpamonjy vona. Efa samy nahazo fitsaboana avokoa tsika. Reo nanana maty efa samy nakiny azy ary efa hita ihany koa volabe. Ny fitaovana, ny taolam-balin'ny ntolandy reninao Inspekteur Niaiko a. Efa voasakana le saky itsoka. Ary asa zareo taty zay raha mba nanahoana koa. Andalo amangy sy anafatra azy ireo mihitsy zay e. Io mananao vavolombelona amin'ny Monsieur Roger. Tsy afaka mijanona maro zay. Tsy maintsy manaotrona andreo namana anandao. Reto ry Inspekteur Niaiko fa tonga. Naharatra avokoa izy teo la. Mibandy avokoa ny tanana matongotra ry zareo. Arabainareo tsy maty fo amanaina. Misaotra anao Madame Rose. Misaotra fa tsy maty ry kasaina. Tafaverina indray aty amiko sy tianay. Ianao koa Inspekteur Niaiko, izay zokilasy anadahako. Ary indrindra ianao Inspekteur Gabriel, tena mankasitraka. Misaotra e. Ary Brauna sy Andriamatoa Barso taty ho mba nanao ahoany? Andriamatoa Barso efa velona e. Isorana Andriamanitra saingy mbola reraka dia reraka izy. I Brauna ny tamin'ny amin'ny seza rolantiny. Niaiko. Mba tantarao ny zava-nitranga letsy a. Resy ve ny andraresina? Tsy maninona ve ianao ry dada raha hitsofoka ianao ato amin'ny salle d'audience ato? Eo ihany afa avelao mba ianato e. Andriamatoa Barso sy kasaina zanany? Toreraka izy zany. Madame Rose, fa ahoana? Fangatsy efa ny andafy. Efa naterina tao anaty fiaramanidina mihitsy ianao. Iafaliana sy ny zazakely. Fa inona daholo ny dika zao e? Brauna koa. Tsy maty akory fa ireto osika ny Inspekteur Niaiko amin'ny seza rolantiny. Nofiratsiko ve zao e? Tena
Fanina! Saika tsy nampiny mihitsy. Vita amin'ny farana ihany iny nofo ratsy iny. Indiminy velomina tsy nahatsiaro teny Monsieur Roger nandritra ny fitsarana azy. Araka izay zavatra rehetra izay ry inspektera Neko dia ireo avokoa fanoverina amintsika ny fananana rehetra ary anjarantsika sisany mizara azy. Araka ny afatra taratasy mazava tsara moa dia ny atsasa no anareo dary afaliana sy Neko izay anjarany landireninareo anabavika. Ny atsasany kosa ankasaina. Tsy ameran'ny adison'ny ray aman-dreny tany aloha fa zao mbola velona zao dia hovitaiko ho karakaraiko ny taratasy rehetra ary ny fizarana sy ny fanolorana azy anareo. Mialohan'izany anefa ry dada dia aleo amboarina sy averina amin'ny laonina ny simba rehetra. Ny fasana izay ny kohan'ny Monsieur Roger sy ny tariny ka natafidirany tany ambanin'ny tany sy ireo maro rehetra. Maniry ihany koa ny mba hanomezana anjara ny Braun sy inspektera Gabriel ary Madame Rose satria sahirana be tamintsika izy ireo. Ary indrindra andray azy ireo toy ny fianakaviana mihitsy. Ary an'olo tena natevindarana ny inspektera Gabriel sy Neko koa. Tsara indrindra zandry ka saina. O tonga namana indray ve izay vao ho sanatrio mavomavo e. Allô? Eny tompoko izy indrindra. Zany ve? Fa misy inona ry inspekteur Gabriel? Ino Maty namono tena ho Monsieur Roger. Nananto tena tamin'ny akanjo nanaovany. Dada! Maty hoe dada! Ka tsona ny fianakaviany akazy. Enjany zany. Indrisy ry dada. Inspekteur Neko, Ranada, Zokla, move ekenareo ny anambarana azy neny ka hanaterana azy ireo any Tsahamasina fasandrasana. Tsia, tena tsy akeko. Ny landy any no aterina eny Tsahamasina fa Monsieur Roger kosa aterina any amin'ny santana mamiratra tso eny amin'ny fasandro masera direktrisy. Azafady ry hafaliana ry tena mialatsy indrindra. Eny ary raha izay ny tianao e. Ajaiko. Ndao amin'izay anainga ary reto Marina zany. Sasamiandro ny olona. Ndao ary. Ny farana teo Vata volafotsy nosoratany Voangiririna Francia. novelominy Vantsosy Anjarliva Niaraka tamin'ny Arliva, Le Mec Tahina Nantenaina Sila ary Rija. Roland Ramanatsoa no naray feo Anjarliva no nanantotosa.